Matetika rehefa tianao fahazarana tsara ianao dia mila manana fampatsiahivana. Zanaka vavy iray izay atao hoe Sandra zao ny zanaka vavy ny farany izy aloha tsy arery fa andevoko ataoko fa zanako rery foana ireo. Fantatrareo manana toetra kizitiny izay ny zavatra rehetra dia ary izy mahay miteny mahafinaritra, firy aminareo mahalala ny atao hoe teny mahafinaritra zany ny dika fomba iray itenenan'ny olona aminao mba ho tsapanao fa tiany ianao. Ka ny olona rehetra dia samy hafa daholo. Ny olona izay nomenao fanomezana dia mahatsapa fa tiany zany, ny olona izay nomenao doka dia mahatsapa fa tiany izy. Eny ary matetika isika nomezaka manome ny olona izay zavatra tiantsika. Nefa indraindray tsy zany akory ny ilainy. Dia mefitra zareo fa tsy nomentsika n'inon'inona. Ary mahatsapa isika fa miezaka mafy ny hanome zavatra azy fa tsy afa-po mihitsy izy n'inon'inona omena azy. Satria tsy ilainy izay ilainao. Mila maka fotoana ianao hikarohanao izay ilainy ka hanomezanao zany ho azy fa zany no tena fitiavana. Ary matetika ny zavatra ilainy mba ho atolotra ho azy tsy zavatra tonga ho azy ao aminao zany. Zany dika fa mila mamorona fahazarana vaovao ianao. Ka ny zanako vavy dia mila fampahirezana betsaka satria ny teny mahafinaritra azy dia teny fampahirezana. Kanefa ny vadiny aloha tsy mitovy teny aminy mihitsy. Firy aminareo no mahatsapa hoe manambady olona tsy mitovy teny aminao. Eny ary. Ka taorian'ny fananan'izy ireo resaka mafana sy fifandirana foana dia nahita hevitra ny lahy nanomboka nametraka teny tao amin'ny findainy izy ary nisy hafatra teo amin'ny solosaina hoe ampahirezo Sandra androany. Am'izao ny teny roa tena mahafinaritra dia ny hoe fanomezam-pahasoavan'ny fanompona. Zany hoe asa fanompona. Re olona raha tia asa tsara miaraka amiko dia manaova zavatra ho ary mila fitahinao zany. Esoa ireo manalavitra zany. Mba tsy hanakorontanako azy. Tsy tiako ny hoe tsy maintsy manao an'izany zany. Fa ny tiako dia mivavaka, mianatra, manoratra, mitoroteny dia mampianatra zany zavatra tiako atao. Fa izay no tena tiako. Ka ny olona izay manao zany zavatra rehetra zany no miara-miasa tsara amiko. Zavatra faharoa dia ny fanomeza pahasoavana. Ka zao Dave misy torohevitra kely ty. Ataovy anaty findainao fahampatsiahivana. Isan'andro dia lazao foana hoe malala, inona tokony atao anao androany? Inona no tianao vitaina sy ataoko aminao androany? Dia miazaka za mitady famezanao fa teny lamina mihitsy ianao. Firy aminareo maniry an'izany? Firy aminareo vehivavy no maniry ny olona ovadianao ametraka fahampatsiahivana amin'ny findainy dia hitanareo ny sainy zany hoe mahafaly ihany nanaovany zany. Mandehala mivoaka any. Nanontany anao izay teny mpitiavanao fa tsy hainao akory zany fa avelaonao anao any zany. Manontany azy ianao inona ny tianao tsy haiko. Fa matokafy izy. Fa tena anana antoka mbola mieritreritra zany foana hoe mba inona ary zany. Tena iveriko hoe fampahirezana zany ka andeha ampahirezintsika rehetra ary Dave ndao ary. Fa jereo raha tianao fahazarana tsara ianao dia aza mba menamenatra. Zany hoe sorato manerana ny tranonao rehetra raha ilainy zany. Sorato ny tranonao rehetra. Mivoa dia manaova marika famantarana raha ilainy zany. Manana fomba fiady. Raha mihevitra ianao hoe ezahako tadiana fa tsy tadidiko eny ary dia aza asiana hevitra izay tsy ananao teny mampatsiahy anao mba hanaovanao zavatra tsara zany fa avy eo ianao afaka manomboka mandrava izay tsy ilaina. Izay rehetra zany dia isan'ny fanavoazana sainao. Tereza dia nanana fahazaran-dratsy. Manindry bokotra famonoana fanairana amin'ny alarma foana dia tara matetika foana izy rehefa miasa. Tsy maintsy potehana zany fahazarana zany raha tsy zany dia very asa izy. Dia izao ny zavatra nataony. Nafindra tamin'ny efitrano hafa ny famantaranandro misy fanairana. Mba hahatonga azy hifohy eo am-pandriana ka andeha hamono zany. Satria manana olana amin'izany izy dia mandeha mamakivaky metatra maro izy sy minitra miala eo am-pandriana. Tsy maintsy manala lamba sy ny fanampiny rehetra izy. Rehefa mamono zany dia mitady hiverina eny am-pandriana indray. Ny fandriana mikorotana no ampatsiahy azy fa mila ialana amin'izay zany. Tereza tsy hiala amin'ny asany. Aza miteny amiko fa tsy afaka ho tonga ara-potoana ianao fa mifoaza aloha raha tia hiady mahery amin'ny fahavalonao ianao. Marina, teny aminao fa mila miady mahery amin'ny fahavalonao ianao. Aza mamindra fo amin'ny mihitsy. Lazao izy hoe zay no izy. Tsy eto ny misy ianao. Vadin-drondany sotronono amin'ny vera maromaro isan'andro. Nanamafy izy
satria nanomboka miamahazo lany zany izy mihoatra ny lany azy ary efa miantitra koa izy sady hainy fa misy cholestérol ka de nanomboka mitondra vovondronontsy kelikely tamboatra izy ary nanao zany tao anaty tena ronono nataony mandritra ny fotoana lavo zany fotoana vitsy 2-3 volana tampoka teo de lasa mpisotro ronono mitapoka izy de nanandrana ny ronono feno tamin'ny vera izy fa tsy tiany zany te ilaza aminao fa ny vatanao de manana hery mity izay anazaranao azy amen eny ary mitory zavatra zay tsy mbola nataonareo eny ary zao hoenao za tena tianao fahazarana tsara mihitsy ary misy fahazarana ratsy tiako oravana ka miandry anao andravo zany fahazarana zany anao fahazarana tsara fa raha oviana no anomboka eny ary ahoana tamin'ny voalohany taona tsia zao ny fotoam-pamonjena anio fotoana zao baiboly de milaza fa ny finoana ny fahatokina ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita ny finoana tsy omaly na androany fa zao ankehitriny zao de mino sika fa afaka manafaka atsika Andriamanitra anio raha mandreny feony ianao aza manamafy ny fonao tahaka ny ataon'ny sasany androany raha miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniko de tsy teny hoe andrasako amin'ny herinandro andrasako amin'ny latsinainy zany andrasako amin'ny andro fialan-tsasatra hitanao raha misy zavatra mamatotra anao ka entinao miaraka aminao mihoatra no tonga soa ianao eto de miakara de apetrao tao amin'ny altara zany alohan'ny elanao fa tiako feno karazan-javatra ty toeranty ary teny aminao hoe vitatsika zany ary nazo zavatra mahafinaritra sika zany hoe misy olona tonga eto amin'ity fivorian'ity miaraka amin'ny toka sikara ny rongony sy ny maro hafa ihany koa fa tsy misy fotoana tsara indrindra ankoatra ny manao zany androany zao atao raha tsy efa nanisa vidiny ianao tsy amin'ny fihetsem-po no anaovana zany tsarany tena tsara de raha Andriamanitra tiako zany Joyce ametraka ny olako amin'ny altara amen eny ary ndao atao hoe manapa-kevitra ianao fa tianao ho tsara bika ny vatanao de manomboka misakafo tsara ianao ary miamendanja ianao de ho lasa hitanao raha vao ny fahazarana amin'ny fanaovanao zavatra ratsy de zao ina mitranga vetivety ianao de noana lasa mahazo bika ny vatanao de itoy zany za zany tsy raninina tsony nisy olona anteny tamiko dra ihany tokony mba nanamboatra sakafo amin'ilay tiako zay tsy misy atavezana mihitsy zao Andriamanitra sakafo ra ihany Andriamanitra mengavy mba omeo akoatra ny zavatra afaka ho antsika tsy hoe anana sy ny sisa ihany fa zavatra tsara ina ary ina ny tranga raha tapa-kevitra hiala amin'ny sigara ianao zao akoatra ny fahagagana avy amin'Andriamanitra zay ataony olona sasany vady za akory ka lazaiko anao ny traikefako voalohany indrindra misy pozina avy amin'ny paraky sarika anao ary tsy ratsy zany miaina amin'izany ianao isan'andro mandeha moramora izy fa andro vitsivitsy de mieritreritra sigara foana ianao iteny ny nofinao hoe tsy zakako tsony tsy vitako tsony ty tsy vitako zany marary be ny lohako tiako anina daholo zay zavatra iray sy ny tanako tsy vitako ty ataovy ny andro voalohany de toy izy amin'ny andro manaraka de tsy moramora ny andro faharoa fa te hiteny aminao fa amin'ny voalohan'ny herinandro de tena ho moramora aminao zao raha ataonao mandritra ny 30 andro zany afaka hiteny aminao fa tsy anelingelanao tsony zavatra raha hitranga de mety eo amin'ny 2 na 3 taona rehefa ao anatin'ny fahaterena ianao de ho hitanao amin'izay fa ho adininao na de hitanao azany sigara nataoko zany satria zany no fanaonao eny ary anio ina ary tombotsoa raha hiteny ianao hoe hiala amin'ny sigara ary mamelana reo hiteny za tsy andray sigara satria mihevitra fa zany hoe ny fifosana de ratsy fa za zany fantatrao ve ny tombotsoa anangom-bola ianao
Rehefa nanomboka fokasigara tahaka ny ankizy rehetra dia 520 finosana ray. Fotoana lava taorianan'izany. Sady tsoina aza hoe inona le izy fa tsy 520 tsony finosana. Ianao moa tsy tia andrenesana fofona setroka. Ary tsy tiako ny andratra na nakorotana olana amin'ny fihetsem-pony fa iteny aminao a. Rehefa fokasigara sika tsy haitsika hoe ahoana ny fofony. Fa rehefa tsy mifoka ianao. Zany hoe te laza fotsiny fa rehefa tsy mifoka ianao. Tena tiako ianao. Ngamba mety enanana olana mihitsy afa mbola itoy ihany teny izao hoe tsy fantatra raha mifohana ny tsy hatokanao any an-danitra. Mino fa betsaka ny olona manao zava-dratsy. Baiboly dia milaza betsaka ny amin'ny atendana fa tsy miresaka loatra ny amin'ny fifohana. Fa raha ihany ianao dia tsy tokony ataotra no azony mamiadany afikafika dia efa tombontsoa izany. Ny dadako ny fokasigara telo finosana isan'andro tamin'ny fiainany ary dia nanana olana be izy tao amin'ny afikafony. Fa za ny fokasigara nandritra ny taona maro tsy mifoka intsony aho zao efa ho 5 taona. Fa tena mety izany. Mendrika izany, ny tsy fanaovana izany. Rehefa tsy te hiala ianao dia aza miala fa anao sy Andriamanitra izany. Andriamanitra nandresy lahatra anao hiala. Hitanao rehefa manomboka nampianatra mipetraka sady mampianatra tsikelikely fokasigara foana foana nandritra fotoana nampianarako. Fa tsy mety eto izany amin'ity arivo ity fa hitanao mitady ny anaraka an'Andriamanitra ary navelako ny zavatra izay noheverin'ny olona fa mahasoa azy. Amen. Vadika ny resaka voaositra avy tamin'ny zananao izany. Andriamanitra tsy mijery hoe aiza ny misy anao fa izy mahita ny ataonao. Ka inona no mitranga? Firy aminareo malala fa tsy tokony hitady vahaolana ianao? Eny ara. Zao, nanomboka taona taoriany tsy nanaovako izany intsony tamin'ny fiainako. Fa milaza aminareo fa efa nieritreritra ny ho faty aho. Zany hoe nao fanatanjahantena dia nisy mpanazatra dia hoe mba omeo fandaram-potoana aho entiko moa dia any aho manao azy zao fa tsy nahomby izany fa na zany aza. Tsy fantatro hoe nomeny fandaram-potoana iray ho an'ny andro iray ka ny iray fandarana hafa indray ho an'ny andro manaraka. Hitanao? Le izy zany efa misy ireny hoe fizarasarana 5-20 minitra ireny fa za tsy nalala zany nefa rehefa mila manao izany isan'andro aka. No tany an-trano niaraka tamin'ny fitaovana rehetra zany hoe 400 taona tamin'iza nanomboka nanao izany tsy nampiasa vatana mihitsy tamin'ny fiainako. Dia avy eo nanao izany adindray sasany isan'andro. Avy eo trovana ao amin'ny kabone dia mivavaka mba ho afaka ny hitsangana. Zany hoe tiako fotsiny raha zany hoe tena fa tena ratsy zany teny tamin'ny mpampiofanahy satria tany amin'ilay kianjam-piofanana nisy azy ny tena hoe marary teny tamiko izy tsy maintsy miaritra izany ianao fotoana fohy. Ka izao ny zavatra lazaiko anao. Raha mbola tsy nanao izany mihitsy ianao dia marary ianao aloha. Fa mbola mila fotoana izany. Mety andany vola kely ianao raha manatona toeram-piofanana raha mbola mila mpanofana dia mila vola misimisy kokoa. Fa ndao resaka ny amin'ny tombotsoany antsika mantsy tonga dia izay vidiny foana sa ahoana. Izay foana ny zavatra voalohany antany antsika dia ohatriny izany. Ohatriny izany zao, ohatriny izany. Resao foana ny tombontsoa fa memahi ianao. Ny kanjo izay anaovanao zao lasa lehibe aminao. Dia azo fantokafana betsaka ianao. Azo tanjaka kokoa ianao. Misalama kokoa dia ianandro lava ianao ka ny olona hialonao ny amin'ny fitsipika ao sy ny bika anao. Zany hoe mitsotra aminareo mahitsy ihany ka tsy mila makalalana akory. Azonareo? Tena mahafaly ary efa miteny amiko ny olona hoe tena tsara bika ianao amin'izao taonanao zao. Fa eno kely fa tsy tanterako tamin'ny faniriana zany. Tadidinareo? Reo olona. Zany hoe rehefa nanomboka nandiny tena zany tsy nevitra zany fa tsy nevitra fa manakery azo ozatra kanefa tsy nahazo izay afaka ho aseho mihitsy. Ary ndray andro any petraka dia voasidiko tany aoriana ny tongotro. Henoko hoe ny hoditra dia nieritreritra hoe hivoto. Dia zany
de hoe oliretsy e de nitsapafeako ilana de hoe misy ray koka ato de nisaina am'izay aho hoe misy ozatra de niantso ny telefona nanao hoe misy ozatra de ny tena faly a anjany aza mino fa manantanjatena sy mitsako tsara nareo ahoana raha hitanisa fifandin-javatra kely reny lay tsy tianao ilany reny fa zao zany lasary anao fifandin-javatra de takantroso ataonao mahafinaritra mihitsy zany mandra-patoanao ny vidiny Christopher Parker nolaza hoe ty ametrosy retolo reto aho satria azoko amin'ny trankalafony reo hoe Minion McLaughlin tsy misy zavatra eritreretintsika avitaino maly ka androany vao ataotsika raha manana tanjony ianao ka emitrao zany de tsy anana ninina ianao raha manana tanjony ianao ka manantanteraka zany de ho azonao zay zavatra ilainao Thomas Villiers ny andraso de pakakerin'ny fanary miaramila amboniny afo be Edward Irvin ny andraso masombolony fahasimbana ho antsika Matthew Burton rehefa misy tendrombohatra ikarana za mevitra hoe ny fiandrasana no ampiana azy io kely ary ty ny tena tiako indrindra mpanoratra tsy malaza ray ngamba afaka lazaintsika hoe Joyce ny teny hoe ny andraso de fa minotena ho an'ny rafitra mihitsy sinao ve zany tiako zany misy ohatra roa andeha minitra kely mihoatra ny oratsika am'ty arivo ty fa mampisaotra de tsy mbola tena kaiky kely aloha sika zao tona maro narary lamosina foana mbola tsy tany dokotera tsy tany mihitsy de efa sitrana fomba raina tsy efa nandeha mihitsy no zany tsy maintsy nandeha tany amin'ny dokotera ny 3 isan-kerinandro nandritry ny herintaona sy 3 volana karazany fampitandrimana hoana no azonao ka tsy tadidinao hoenao ina ary lazainao narary afoana ny soroko roa taona lasa zay tsy azoko mihitsy hoe naninona ina ary fa maninona raha tadavinao ny antony zany efa tsy manana dokotera ka makary dokotera azapetraka fotsiny fa manafia ary raiso tanana ny zavatra rehetra narary afoana ny sorokona ratra eto nandritra ny 20 taona tsy haiko lazaina aminao hoe impira ny vadibadika noho ny aretina soroka satria tena marary azy zany 2 volana tateoriana rehefa nanao sport de sitrana tanteraka zany tsy nisy olana ntsony taoriana zany ary am'izao raha manao zavatra zay efa nataoko matetika de ohatrany hoe mahakamo azy zany am'izao nefa fantatro ny tokony atao mba ahatonga ho salama tsara satria fantatro ny tena fanazarantena anaovany zany fantatrao ve tsy tokony andany fotoana be ianao rehefa manao zavatra tsara toy ny zava-dratsy iny ary hitako fa tsy andeha tsara ny am'izany ianao andeha ary jerena ny mpitsabo-nify nisy mpitsabo-nify ny teny tamiko hoe ary marina mihitsy ny filazan'izany izy hoe ilainay ianao tonga ty amin'ny fanaraha-maso isan'andro ny fahasalamanao de ajanony ny fotoana maika rehetra satria marary nify ianao nampatsiahy azy fa ny fotoana nahitany atokana de tamin'izanarary tampoka de ny teny tamiko izy fa ny fahamaizako de mametraka olana ny amin'ny rafy fotoanany zay efa feno ary tsy mba mitondra azy tsara amin'izany ary mariny zany tsy nandeha nanara-maso fahasalamako tsy nahazo fanadiovana fa rehefa marary nify de miantso mandeha mivoaka ny tanàna de afaka mba ampidirinao ave zao de zao tena marary be ny nifiko ary angamba inenina noho ny mihoatra no nanao an'izany fantatrao ve taona ray de marina avokoa zay lazainy tamiko afaka miteny aminao ave fa ny manadio nifinao de mora tokoa sady tsy marary noho ny manala zany hatramin'ny fakany ina zao fahazarana izay lazaiko taminao zay ho resako am'izao de manao fototra kely anao de ho resantsika ny momba zany ampiaritsika zany amin'ny fahazarantsika rehetra fahazarana voalohany zay mila ataontsika aloha de ny zavatra hafa de afaka miasa eo amin'ny fiainantsika le olona ty fahazarana tsara ray ity de anampianao animba ny fahazaran-dratsy rehetra zay ho tiavina sy azaina antsoina hoe fahazaran'Andriamanitra
mino aho fa ny fandaninao fotoana miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny dia ho lasa fahazarana ny amin'ny farany. Mety natsaparava tanteraka raha tsy ny fo ankehitriny fa mandany ny androko sisa amin'Andriamanitra. Zao fantatro fo ianao hoe za hitanao jola fomaraina na dia tsy fomaraina zay ianao afaka maka 10 minitra ve ianao mba azoninao ny ampafantarany devoly aiza misy anao zao. Raha tsy afaka manao ninina dia teneny fotsiny Andriamanitra mila anao tiako ianao mankasitraka ny zavatra nataonao ahy mila ny fanampianao androany ampio angamba mety andany fotoana betsaka miaraka amin'Andriamanitra eo mpisakafoana na koa amin'ny alina ninina fa zao ny fotoana nomboanao iaraka amin'Andriamanitra amin'ny sainao avy amin'ny fahazaran'Andriamanitra eno zao Luka 4:20 ary nivoaka izy ko araky ny fanao dia nakao an-tendrombohitra Olivy izy ary ny mpianatra nanaraka azy ihany koa. Nakany izy mba hivavaka, nakany foana Jesosy rehefa te handany fotoana miaraka amin'irainy. Nandeha tany izy mba hivavaka. Nakany foana Jesosy rehefa te handany fotoana miaraka amin'irainy ary Jesosy dia nanana fahazarana nandany fotoana tamin'ny iray izay any an-danitra fa fahazarana ho azy zany ka nanana ny hery rehetra ary afaka nataony ny zavatra rehetra. Fa maninona no tsy lasa fahazarantsika koa zany? Ary hitanao satria efa fahazarana zany rehefa tonga ny andro hafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Fantany avy hatrany izay alesy atao andeha tany an-tsaha izy ary nivavaka sy nandoalika ary nijaly be ny fanahiny izay nanosika azy ito hivavaka ihany. Ny Baiboly dia niteny fa nivadika ho rany atsembohany fa niady izy. Ataony ny siramponao Andriamanitra fa tsy nia ary ny anjely tonga dia nampahery azy ihany koa ary satria nivavaka izy efa fantany izay ale ohatra ny mahazatra rehefa mandalo olana izy sika rehetra dia efa voavonjy androany nateraka ndray ary ny lanitra no ale atsika. Avy ianao teny zavatra aminao raha manao ny fahazaran'Andriamanitra ianao dia andany fotoana miaraka aminy ary hianatra ny teniny dia anomboka tarihany fanahy masina ianao dia tsy ho tagatry ny sainao ny fiatraikan'izany amin'ny olona mandritra ny androm-piainanao sy izay mety abetsahan'ny olona ho any an-danitra vokatry ny fahendrenao nanao fahazarana tsara. Dia firy aminareo zao no malala fa raha manao zany fahazarana tsara zany ianao dia ho lasa mazava ho azy fa hitarika ny fahazaran-dratsy hafa rehetra hiala amin'ny fiainanao zany. Zany mahatonga tsy manandrana za tsy miatrika ny fahazaran-dratsy rehetra afaka sainiko zany. Misy karazany roa izay ho tsipiako ihany saingy ambonin'izany dia resaka mikasika ny fanaovana fahazarana tsara sika. Ataoko fa raha mijanona amin'ny zavatra tsara sika dia tsy hanatoerana eo amin'ny fiainantsika ny zava-dratsy fa mbola hiteny aminareo ihany hoe Enoka. Baiboly milaza hoe Enoka dia niara nandeha tamin'Andriamanitra ka dia tsy hita izay nanjavonany. Zany zao dia olona nanana fahazarana tsara ka tsy voatazony tontolo nisy azy tsony izy, tsy nisy toerana ho azy tsony tety satria efa zatra niaraka tamin'Andriamanitra izy. Lehilahy sy vehivavy rehetra vakianao anaty Baiboly ireo mahery fony ny finoana rehetra nanam-pahazarana tamin'Andriamanitra. Davida nitady an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra fa hitady ianao Andriamanitra amin'ny foko rehetra raha vao maraina dia mitady ianao saitsaina ny teninao mandritra ny alina. Fa milaza tsotra aminareo raha tsy mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra ianao dia ianao tena efa mankany am-piangonana fa zany resaka resahako. Fa zany resahako zao izay ianao ao am-piangonana izay ianao amin'ny CD izay vakianao anaty boky dia fitaovany ireny. Ary ilainao fa mila entinao amin'Andriamanitra daholo zany dia angatahanao izy mba hanambatra izany eo amin'ny fiainanao sy mba hiasana izany eo aminao. Amen.